Faly miaraba nareo indray natratra ny tapany faharoa amin'ity fianarana SOLFA ity. Ho asehoko antsika avy hatrany ny partition tanindrazanay malala izay araka mahazatra iompanan' ny lesontsika. Eo amin'io partition io dia songaniko manokana ireto temps anankiroa reto dia ito temps voalohany ito sy ito temps faharoa ito. Raha ohatra ka angezaintsika ny temps voalohany dia azahoantsika endrika tahaka izao. Iny zany le temps dia nozaraina roa tamin'ny alalan'ny teboka ary ilay demi-temps faharoa dia mbola nozaraina indray tamin'ny alalan'ny faingo ka nazahoana un quart de temps. Eto amin'ity un quart de temps ity dia nasiany mpamorona re ary eo amin'ilay demi-temps voalohany dia nasiany tsipika. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny dikan'ity tsipika ity? Io tsipika io dia milaza fa tohizana ny feo an'ilay noty izay notononona teo aloha. Inona ny noty notononona teo aloha? Raha jerentsika amin'ny partition dia ny noty mi. Izany hoe ity mi ity zany izay efa notononana nandritran'ny temps anankiray dia mbola tohizana mandritran'ny demi-temps. Zay mikasika an'iny temps voalohany iny. Ny temps faharoa dia ito temps ito izay raha angezaintsika dia azahoantsika endrika tahaka izao. Iny zany le temps dia ao anatin'iny temps iny dia misy noty anankitelo dia ny si, ny do ary ny si. Maro io fa ao anatin'io temps io dia tsy ahitantsika teboka na faingo fa avy hatrany dia noty telo mifanesy. Io formule antsointsika hoe triolet. Ao anatin'ny teny hoe triolet dia ahitantsika hoe trio izay milaza hoe anankitelo. Dia izay no hitantsika eto, noty telo ao anatin'ny temps anankiray. Ao anatin'ny triolet ny temps tsirairay avy dia maharitra un tiers de temps. Noty si tsika ito zany dia un tiers de temps. Ny do koa dia un tiers de temps ary ny si farany dia un tiers de temps. Raha toa ka ataontsika ny addition an'ireo faharetany anankitelo ireo, un tiers plus un tiers plus un tiers dia azahoantsika trois tiers izay raha atsorintsika dia mihira un temps. Zay indray no azo naroso antsika androany fa raha fitinina zany dia reto roa reto no mila tadiditsika. Ny voalohany dia izao, rehefa mahita tsipika tsika dia midika izay fa tohizana ny fanonana ny noty teo aloha. Ary ny triolet dia temps izay ahitana noty anankitelo mifanesy. Ka ireo telo mifanesy ireo dia tononontsika miaraka ao anatin'ny faharetan'ny temps anankiray. Ho famaranako azy ary dia hoenontsika amin'ny alalan'ity logiciel ity ny fanonana ireo mesure ireo izay misy an'ireo noty anankiroa izay niompana ny fianarantsika androany ka nahitantsika ny dikan'ny tsipika sy ny atao hoe triolet. Dia izay indray no masaka azo naroso antsika androany, manome fotoana antsika indray amin'ny manaraka.